Resan'ireo vehivavy manana fahasembanana ny tsy fahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana maro no antony mety mahatonga izany eto Madagasikara na dia fa miantra aza ilay lalàna mifehy ny zo fototry ny olona manana fahasembanana. Nanao fanadihadiana mahakasika an'izay Ravakarandriamanala Samora Samuel. Mahery ny Antsasamanila ireo vehivavy manana fahasembanana ara-batana no mizaka ny tsy fanajana ny zon'izy ireo amin'ny lafiny maro toy ny eo amin'ny lafiny fanabeazana, asa, fahasalamana, fialamboly, fiseraserana ary fahafahana mivezivezy raha ny nambarany tambazotra nasionaly ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara na ny RNFHM. Ahitana izay tsy fanajana ny zon'izy ireo izay koa ny tsy fahafahan'izy ireo mandray anjara malalaka amin'ny fifidianana amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Ny vehivavy manana fahasembanana dia misy tokoa ny olana satria matetika na ny toerana anaovana ny fandatsaham-bato aza dia efa tsy ahafahan'izy ireo manatanteraka an'ilay fifidianana satria mety ho lavitra ilay izy indraindray tohatra be ho an'ny vehivavy marena fotsiny ohatra izao dia sahirana vehivavy marena rehefa mandeha mifidy satria tsisy mpandika teny ao amin'ilay izy dia tsy hainy hoe inona ny atao rehefa tonga ao dia alohan'ny zareo mijanona any an-trano zany satria mieza ny olona fotsiny izy rehefa tonga any tsy malala hoe atao an'izao eto avy eto dia makaiza. Ho an'ny jamba koa moa zany matetika ohatr'izay satria le tsy maintsy misy accompagnateur foana miaraka aminy dia indraindray zany amin'izay fotoan'izay lasa tsy maintsy fantatry le olona mpanaraka azy le safidy nefany rehefa mifidy zany ianao dia tokony anao rery dia tsy maintsy fantatry le olona zany hoe rakoto ny vidinao ay dia le olona mety mikoche indrindra mity ataontsika hoe bulletin unique ity izay mametraka olana betsaka ho an'ilay manana fahasembanana amin'ny resaka fifidianana. Isy ny tetika asa entina hanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo vehivavy manana fahasembanana ho tanterahany tambazotra RNFHM ka ny CBM na ny Christopher Brandon Mission no manohana rabola ny fanatanterahana azy. Mitetina 17 tapitrisa ariary ny teti-bola ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Ny tetikasa moa izay aritra herintaona ary eto Antananarivo sy Antsirabe no natanterahana azy. Fanofanana aloha ny mpikambana ao anatin'ny RNFH momba ny zony sy momba ny fifandraisan-dahatra any Antsirabe sy eto Antananarivo dia misy ny atelier national izay mikasika indrindra momba an'ireo zoan'ireo vehivavy manana fahasembanana ireo dia misy koa ny campagne de sensibilisation sy ireo karazana fitaovana rehetrarehetra ampiasaina amin'ny fampahafantarana azy efa lazay madame Razaka azy izay dia mazava ho azy misy ny fanampiana amin'ny fampandehanana ny asa andavanandro ny fikambanana. Androany no nitanterahana ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ramatoa Ralphine Razaka, filo nasionaly ny tambazotra RNFHM sy ramatoa Eli Rabimiarana, solitena ny CBM eto Madagasikara mahakasika ity tetikasa ity. Fanomboana ihany moa ity tetikasa ity izay kasana hitarina manerana ireo tanàn-dehibe maro eto Madagasikara.